marika ravalomanana sy ny sehatra iraisam-pirenena mbola mafy ny fifandraisana. Fetim-pirenena frantsay Tetsivandry nahazo ny anjarany ihany koa tamin'ny délestage manara-penitra. Coopérative mivondrona amin'ny FMA hiakatra 700 ariary ny sarandalana. Alakamisy 14 Jolay ny taona 2024 faly tafahoana amin'ny andrain-tenako anatin'ny fampahalalam-bavao ny MBS amin'ny ity takariva ity. Manolotra ny araba ary tomboky lahy sy tomboky vavy manasanao anaraka ny fotoanan'ny fampahalalam-bavao hatramin'ny farany. Araka ny fanambarako tao anatin'ny lohatenim-baovao teo ary 14 Jolay andro manan-tantara ho an'ny Frantsay no ny fankalazana izy ireo ny fetim-pireneny feno 3 taona katroka androany mantsy ny nahazo ny la Frantsa ny fahaleovantenany tonga nanatrika izany ny filomarika ravalomanana no ny fanasana manokana azony. Tazana teny an-toerana nanamarika ny fety androany ihany koa moa ny olona ambony eto Madagasikara ary ny nahagaga andrehetra dia ny fanotofan'ireo teratany vahiny ny resaka tamin'ny filomarika ravalomanana. Mitatitra amintsika ny andindin'izay ary Asinandria Malala sy Manora Andre Malala. Mbola mafy dia mafy ny fifandraisan'ny filomarika ravalomanana sy ireo olony sehatra iraisam-pirenena na ireo corps diplomatique avy any ivelany miasa eto Madagasikara. Ny fandray tamin'ny karazan'olona maro ny filohan'ny mpanohitra marika ravalomanana izay nanapirofo indray fa manana antanjany ity lehiben'ny mpanohitra ity eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena. Ankoatran'ireo masivy vahiny sy ireo olony sehatra iraisam-pirenena ireo dia hita ny fandray tamin'ny filomarika ravalomanana ihany koa ireo minisitra amperinasa sasantsasany sy ireo olona ambony hafa eto Madagasikara. Araka ireny andian-tsara teo ireny dia fotoana iray na ahafahan'ireo masivy vahiny ny resaka tamin'ny filomarika ravalomanana ihany koa ny androandroany. Jean 14 juillet zany anie misy tantarany zany amin'ny firenentsika sy la France araka voalazan'ny kabary teo ary faly aho izy aminareo satria manantena koa isika fanaraka tsara an'ireny hoe fanajana ny zon'olombelona sy fiaraha-midinika ny zavatra tokony fampiresahany ireny. Sarotra be koa nefa tsy laza ny raharam-pirenena satria manontany adeo ireo mpanao politika ireo ireo masivy ireo zavatra dedavindreo dia hoe manahoana ny fandehany valiteny tsotra sarotra zay sarotra zay ny fandehany zay ny azoko resahana sarotra fandeha satria raha malala tsara fa tena vizaka mivoaka malagasy ary mila fandinihana lalana mila fijerevana akaiky. Pirofo izany rehetra izany fa olona tena mbola tsara fifandraisana eo anatrehany sehatra iraisam-pirenena ny filomarika ravalomanana ary ireny fihetsika ireny dia midika zavatra maro ho an'ny mpanohitra sy ny sehatra iraisam-pirenena. Ny laten'ny masivy Frantsay miasa simony eto Madagasikara kosa indray dia mitaky ny arovana ny olona samy teny eto Madagasikara ankoatra ny fanamelohana ny fihetsika Rusia amin'ny Ukraine mbola nandritra ny fankalazana ny fetim-pirenena Frantsay izay natao tetsy amin'ny résidence ny Frantsay Ivandry moa no nilazana izany. Asinandria Malala sy Manora Andre Malala hatrany. Miantso ny arovana ireo olona samy teny marina sy ny tsy mety eto Madagasikara ny masovon'ny Frantsa miasa simonina eto Madagasikara Andriamatoa Christophe Bouchard. Nous souhaitons d'ailleurs avec l'ensemble des partenaires de Madagascar que ces citoyens actifs puissent jouer tout leur rôle en sécurité, notamment les lanceurs d'alerte, et sommes préoccupés par les menaces contre eux, comme nous avons été tous choqués par l'assassinat il y a quelques semaines du militant de la défense de l'environnement Henri Rakuturissou
auxquels nous rendons hommage. Tout ceci me rend extrêmement confiant sur la force, d'aucuns diraient la résilience, de la relation séculaire entre nos deux pays, qui en 2022 peut et doit nous permettre d'affronter ensemble nos défis communs dans notre voisinage de l'océan Indien. En gardant en permanence l'esprit de dialogue, en gardant la capacité de traiter tous les sujets, y compris contentieux, en poursuivant le travail de mémoire sur les pages sombres de notre histoire commune, nos deux pays, partenaires indissociables, pourront continuer à avancer ensemble, loin des caricatures et des attaques. Ankoatr'izay dia mbola nomafisy ny Frantsay tamin'ny alalan'ny masivony eto Madagasikara ihany koa ny fanamelohana an'ny Rosia noho ny daroka bomba ataony ao Ukraine. Notsipihiny ity masivoy ity fa tsy misy afa-tsy ny fifampiresahana ireriany no vaolana amin'ny olana misy maneran-tany ary notsindriny manokana tao anatin'izany ny eto Madagasikara. La France, avec l'immense majorité des pays du monde, continue d'exprimer, après 4 mois de combats meurtriers et insensés, sa solidarité avec le peuple ukrainien et sa condamnation de l'agression commise contre lui. Nous n'avons cessé et nous ne cesserons de déployer tous les efforts pour soutenir l'Ukraine et pour parvenir à la fin des combats et à une paix juste et durable qui passe par la restauration de la souveraineté de ce pays, désormais candidat à l'adhésion à l'Union européenne. Nous souhaitons aussi poursuivre le dialogue partout dans le monde et ici, à Madagascar, dans le respect de l'opinion et de la souveraineté de chacun, bien sûr, mais aussi avec conviction, car pour notre part, nous ne pouvons pas être neutres entre celui qui envahit et celui qui est envahi, entre celui qui bombarde et ceux, hommes, femmes, enfants, qui meurent sous les bombes. Notre ambition d'un vrai partenariat politique entre la France, l'Union européenne et Madagascar doit nous guider en ce sens. Tsy tonga nanatrika ity fotoan-dehibe ho an'zareo Frantsay ity moa ny ben'ny tanàna Antananarivo renivohitra naina Andretsitoaina ary samy tazana teny ihany koa ny filoham-pirenena teo aloha Marc Ravalomanana sy ny filoham-panjakana teo aloha Rivo Rakotovao niaraka tamin'ireo mpanao politika maro. Dia tsy afa-misaraka amin'ny andavanandrom-piainana eto Antananarivo sy ny faritra hafa manerana Madagasikara ihany koa moa izany fahatapahan-jiro. Ho any androany dia tratry n'izay fahatapahan-jiro izay ihany koa ny tetsy amin'ny résidence ny Fransa tetsy Ivandry. Raha teo ampandraisam-pitenenana ny solontenan'ny fanjakana malagasy iny mihitsy ny ministry Ndrarahambahiny no tapaka izay jiro izay. Asin'Andriamalala sy Manora Andriamalala hatrany. Nanondrana indray ny jirama nandritra ny fankalazana ny fetim-pirenena Frantsay. Tapaka nandritra ny iray minitra sasany matsy ny herinaratra. Raha iny teo ampikabariana iny ny ministry Ndrarahambahiny malagasy. Les droits de l'homme, c'est la France qui en est, je dirais, l'initiateur de cette démarche vers plus de liberté et moins d'absolutisme. Évidemment, d'année en année, la France a beaucoup évolué également. Et c'est aujourd'hui une république. Et puis arrive au moment où on fait des discours, forcément, on oublie le fil des idées. Voaray minitra sasany monja iny fatapahany herinaratra tetsy Ivandriny dia efa hita ho sadaikatra ireo ministra sy filohan'androm-panjakana tonga teny an-toerana. Ny an'ny vahoaka malagasy nefa efa tafiakatra hatrany amin'ny 2 ora sy sasany isan'andro farafahakeliny ny fatapahan-jiro.
Reny niany za zao avany Majunga de otrany ny fiainana. Jiramatsy na mbola sairana be. Jiramatsy manana trésorerie. Aiza ny vahaolana fanjakana, ny vahaolana akaiky sy vahaolana maharitra. Resahany ambassadeur frantsay teo zao ny reny projet ngeza be zay 3 taona 4 taona ajanon'ny fanjakana fotsiny eo. Mety tsy nahavitra le androany reny fa mampiseho hoe aiza mba jery lavitra hoentiny ty fitondram-panjakana ity. De za aloha de ozy ely mamena reny hoe miteny ministre tapaka ny jiro fa allo izy ahita koa. Hoe zany kay fiainan'ny olona any hoe mandeha ny any amin'ny salon de coiffure de tapaka ny jiro, mandeha ny amin'ny cybercafé de tapaka ny jiro. Zany ny fiainan'ny olona. Nandritra ny fatapahan-jiro dia tsy vandriny kosa tena nararoatra ny araba ny filoha Marc Ravalomanana ny filohan'ny HCDDOD arita fa efa tsy zatra loatra ny fatapahan-jiro tahaka ireny izay efa fiaina ny voaka isan'andro ireo tompona ndraiky mpanjakana ambony sy ministra tetsy ivandry. Pejy ny politika izay hatrano dia sesilany ny faneho-kevitry ny mpanao politika sy ny antoko politika mikasika indrindra ny fomba fitantanana ny firenena ankehitriny. Hita taratra ny tsy fiomanana sy ny tsy fananany fanjakana politika mazava hitondrana ny firenena ho ny antoko politika madio ny androany. Antony mahatonga ny firenena latsaka anatin'ny krizy lalina tahaka izao. Mitatitra amintsika ny mahakasika izay ny Zavandre Mahefa sy Andra Kotomalala. Izao no vokatry ny tsy faiza mitantana sy ny fandehanana anjambany ary ny tsy fananana programa mazava hitondrana ny firenena. Mikorosofahana avokoa ny sehatra rehetra eto Madagasikara, indrindra ny ara-tsosialy sy ny ara-toekarena. Mahantra ny malagasy ary vao maika hantra ihany manoloana izao fidanga ny vidim-piainana sy ny solika izao. Etsy ankilany, manao ny ataony ireo mpanao ampimamba ny harem-pirenena malagasy. Sesilany ny fanondranana antsokosoko ny volamena sy ny arena misy eto amintsika ary very anjavony fotsiny ihany. Ny krizy ihany koa dia misy manana tombontsoa amin'io resaka gestion krizy io. Fa tsy voatery hoe vahiny ihany no tena hoe manjanaka antsika malagasy fa itsika samy malagasy ihany misy manana tsara mihitsy antsika mafia malagasy izay manao spéculation sy manao tsindrofalava ary mitana ny fiainam-pirenena mamatotra ny firenentsika zany amin'ny lafina ekonomika io na amin'ny lafina ara-politika. Mila fanovana tanteraka ny malagasy ary mila olona mavita azy afa-tsy mpitondra be programa nasa tahaka izao. Kanefa ny vahoaka ao aminy mantra fa diranovana ho ihany ny antoko politika madio. Ny manana 12 volana eo ity fitondrana ity. Ka raha hoe resaka hoe fanantenana zany dia ny talian kabinetra ny filoha ihany no milaza ny tsy anontaniana. Zany hoe na ozy izy andotrositsika na tsika hanao fampandrosoana. Dikan'izany zany raha anantena zavatra be zany isika dia manantena aloha tsy misy. Anisan'ireo antoko mangataka ary matsapa ny mazava-dehibe ny fikaonandom-pirenena izay takin'ny antoko mpanohitra amin'izao moa ny antoko politika madio. Sy mbola nisy nampiatra hatreto ny karama farany ambany indrindra eo amin'ny sehatra tsy miankina. 2 volana latsaka kely teo izay nefa no efa nanaovan'ny filohampirenena fanambarana mamaritra ny karama ambany indrindra ho 10 alina sy 4 hetsy ariary. Nambaran'ny mpampiasy fa miandry ny décret d'application na didim-panjakana ivoaka izy ireo vao miroso amin'izay fanatanterahana ny fanondrotan-karama izay. Mialirary nombana Andra Kotomalala. Ny volana May lasa teo no nanambarany filohan'ny Repoblika fa varitany ho 10 alina sy 4 hetsy ariary ny karama ambany indrindra eto Madagasikara. Mbola tsy miatra eny amin'ireo sehatra tsy miankina nefa fisondrotan-karama io hatreto. Mbola vitsy ihany koa ireo mampiatra ny fisondrotan-karama 7.5 isanjato izay tapaka nandritra ny fivoriana sy ny fionana nataon'ireo solitena ny mpiasa sy ny mpampiasa eny anivon'ireo sehatra tsy miankina. Nanambara izy ireo fa tsy ampiatra io karama ambany indrindra io raha tsy misy ny décret na ny didim-panjakana avoaka ny fanjakana. Rahovina ny fizany, ny vidim-piainana ity tsy mitsaha miakatra ary manampitrotraka ny fiakaran'ny vidin-tsolika izay misy fiatraikany avy hatrany any amin'ny fiainan'ny vahoaka malagasy. Ny mpiasa trano mizaka ny tserany ainy raha toa ka mandrimandry manana-ketina sy miraviravin-tanana ny fanjakana. Hatramin'izao dia tsy misy décret mivoaka na ho an'le 9.9 na ho an'le 250 000 ariary. Dia ny zavatra nataon'ilay fisemarelo zany nanoratra zay ho an'ireo orinasa nanana sampana hoe
angatanay satria iny efa tapaky mpiasa sy mpampiasa iny mampiarina penina nataotsika hoe mbola tsy voaka raha ny décret de fa niakatra plis moa zao a niakatra ny lasansy vomay enjana be ny pacte an'izy ho an'ny mpiasa malagasy rehefa nanao n'io taratasy io zay de misy orinasa maromaro ihany aloha nanaiky to de napiatra an'le 9,9 fa misy orinasa tsy nanaiky fa izy hoe zay tsy mpanao politika izy fa tsy mety miandry ny décret avoaka ny fanjakana zay vao afaka mapiatra ny orinasa nandefasanay zao 87 eo a de ny anaky 5 amin'io ihany no napiatra an'le 9,9 fa ny akoatra zay a tonga de tsy namaly a ny mpiasa malagasy anefa tena efa latsaka tanteraka ao anatin'izany hoe fantrana zany satria ny vidim-piainana raha pitahaina amin'ny fidiram-bola mpiasa ambony be mpiasa foana vo ny fitondram-panjakana misy ara ny décret be de be tsy mampiatra vo maika tsisy ny décret faly reo tsy manara-dalàna de zay zany tena miangavy raha azo atao tokony isy fampiresana andray mandeha satria tamin'ny fampiresana iny aloha zany de mbola tsy niakatra ny viditsoloka zay tena isy akony be de be amin'ny fiainana andavanandro ny vahoaka malagasy io manay mafy ny tsy hahatanterahana ity fampiarana ny karamambandrindra ity ny eo anivon'ny fitaisamben'ny Sénégal mpiasa eto Madagasikara nambaran'ity tompon'andraikitra ity ihany koa fa raha manam-piniavana na tsara sy hampandroso ny tontolo ny asa eto Madagasikara ny fanjakana tsy tokony hisy olana ny fampiarana ireo rehetra voalaza no tsika fonina no porofony miara-manonja kosa ho an'ny androany ny tsy fahombiaza ampitantanana ity fitondrana ity izay mipoitra tsikelikely ny malagasy hatrano lasa sorona vokatry ny tsy fananana politika matipaika hitantana ny firenena mamintina amintsika ny fandarana miara-manonja ho an'ny androany ary iando miaratina sy andraky votomalala miaiky ny rehetra fa mandeha amin'ny tsizy ny fitantanana andraram-pirenena ankehitriny misy eo lany amin'ny fiainan'ny malagasy ankehitriny zany ary manapirofo fa tapy alakile ny fitondram-panjakana anka ny rehetra no mizaka ny vokatry ny tsy fahaiza mitantana sy ny kaporaraka tsy mipetraka mazava eto intsony ny fitsinjaram-pahefana tena izy saika mivangongo ampelatana ny filoham-pirenena avokoa ny fahefana rehetra very manoloana izany ny asin'ireo olom-boatendry sy olom-boafidy tokony hanao ny asany ka mampisatra ny fampandrosoana ny fotony tsy vitan'izany fa ao anatin'ny ady atrian'ny malagasy mbola masama ampanantena tsy misy ihany ny fitondram-panjakana tapy dalaka le fitondram-panjakana de ferana daholo fotsiny zao farany ambany sy farany ambony rehetrarehetra zao raha izao fomba hitondran'ny fitondram-panjakana tsy elo io de hitsoka ary rehefa mihitsy de tena mihitsoka taty tsy malagasy ange no tsy mahalala an'izany mihitsoka amin'ny fiainam-pirenena fa matoa mbola afaka mihodina kely izy am'izao de mbola mifampitsinjo aloha fa miandritsika hoe makaiza sy makaiza ity politika makany amin'ny fampivangongona tafa oatra loatra ny fahefany eto Madagasikara ity ametra ny vidinetana sy viditsoloka ny filoham-pirenena tsy maintsy mifandray sy manao ny fifampirarahana amin'ireo mpandrara vokatry izay zavatra izay tsy azo ferana ny fiakaran'ny vidin'ny fitaterana filoham-pirenena miditra tsehatra amin'ny fifampirarahana amin'ireo mpitatitra de mampimesy mampalahelo anatin'le izy koa de tsy mety fay le malagasy le mpandraharaha ny amin'ny fampanantenana isaka namela zavatra maro teto amin'ny firenena ireo mpitondra ny fandimby saingy potika sy ravany akamaroan'izany no ny fomba mamoetra ataony ity fitondrana ity ho ny solombavam-bahoaka fidèle Razarapiera ahitana taratra izany ny fampitehany orinasa rirama izay tsy mety tafarina mandrakandroany tsy mahagaga raha fiamorana trano no misy eto satria andrekina ny fiainam-bahoaka mihitsy no atao tsinitsinina normal nareo jirama raha ohatra ka isofre tena micomprendre tanteraka ny souffrance ny mpiasany jirama zahay normal be zany fa maninona ao anatin'ny taona vitsivitsy afaka manao redressement ny jirama amina chiffre ohatra zao président Marc Ravalomanana 2002 nga président Marc Ravalomanana tonga eo fitondrana 2009 izy miala eo fitondrana ao anatin'ny fito taona zany miarin-doha le jirama ary tsy mbe miarin-doha amina million fa amina milliard ary tsy mbe milliard apolony fa milliard anjatony zay zany ny tompon'le jirama normal nge ny olona raha matsiaro hoe avereny dada fa amin'ny olona moa tsy mazaka an'izay reo tena enareo koa dadanareo foana fa normal aliziko ny résultat ny jerenako tsike ny olona nge tsara ina amin'ny zavatra ataony inona moa na tonga ny avy miteny hoe ny asa vita ifampitsarana
zay no izy aby zay zavatra vitanao ny fampitsarany eto efa tsy mipetraka ho vaolana ianao izy président Marc Ravalomanana dia olana ka ianao a lasa olana président Rajoelina marina mafy tena olana ty fireneny ty anao zao ny résultat anaoko dia alors zay voaka le tableau farany zay seza fadikoka nihemotra hatrany amin'ny 571% ny fiemorana nandritra ny tondrana-Andriamatoa Andry Rajoelina etsana ke zany recul anao zany président raha tena vitesse TGV mihitsy zany fiemorana zany ny olona zany hoe mandeha TGV mandroso fa ny anao mandeha TGV tena vera dia ohatra marina ihany le teny jatovy hoe biby nitoriny ty nataonao nihemotra hatrany amin'ny raika amin'ny fitopolo sy dimanjato isanjato zany famokarana tao anatin'ny orinasa jirama zany mbola mitana misy an'iny pirenena ary miteraka resabe sy faneho-kevitra maro ny mahakasika ny fiakarany vitsolika mazava ho ny fanazavana fa tompona ndraikitra voalohany ity fitondrana ity raha tsy haiviny atoko mantsy ny 2024 no nisy fikitihana farany vitsolika teto Madagasikara ary tsy mbola nisy tato anatin'ny 14 taona zany hoe fiakaran'ny solika dia 100 ariary mahery zany saika mandodina ny 50 ariary 100 ariary hatramin'ny 200 ariary farafahabetsany fiakarany mipetraka ny fanontaniana hoe inona no tsy nampiakarana tsikelikely ny vitsolika tao anatin'izay 3 taona izay ary tena mitsinjo marina ny vahoaka ve ny fitondram-panjakana anjaratsika no mitsara zany hoe mitsinjo vahoaka ve zany le tolo reto sa tsy mitsinjo vahoaka io pirofo mitoaka amin'ny tendany zao ny ataony dia hoe mitsinjo vahoaka hoany izy io le tenentsika hoe le zavatra tokony nataony teo anelanelam-potoana ny tsy nataony fa naninona ny tsy nikitianao io a tao anatin'ny 3 taona ngarangadininy nefa mahititsika taona ray a tamin'ny tondrany fitondrana teo aloha na tamin'ny androny tetezamita ary ao anatin'ny heritaona misy miova imbedabe ny vidin'ny solika fa ity tamin'ny tondrany enjana tamin'ity izy mitondra zao ty nanomboka tamin'ny 2019 hatramin'ny faharaiky amby folo volana jolay 2024 tsy nikitika vidin'ny solika tsony izy fa ny fixeny tamin'ilay 71-26 ny prix de référence teto Madagasikara dia inona zany tytsika tenenina amin'izay ny nahatonga an'io vidin-datsantsy makofina atsika androany a dia noho ny nataony ny fitondram-panjakana amin'le délire jaune nataony a nitazona n'le vidin'ny solika tao anatin'ny 3 taona tsy miova eo amin'izay vaovao mahakasika ny fiakaran'ny viditsolika izay hatrany moa dia hiatra manomboka rahampitso ihany koa araka izany sarandalana 800 ariary ho an'ny zotra mivondrona ao amin'ny FMA izany moa notapaka dia nandritra ny fivoribe natao androany tsy mifanaraka amin'ny fiakaran'ny viditsolika ny sarandalana 900 ariary miatra amin'izao raha nambarany mpitatitra onjalalaina ranaivomanana Mathieu Prince mitaky ny ampiakarana ny sarandalana ho 700 ariary ny mpitatitra mivondrona eo anivon'ny FMA ity fikambanana ity izay vondronana kooperativa maromaro mitatitra eto Antananarivo renivohitra anisan'izany ny zotra mirindra ahitana 163 194 ny zotra miary ny zotra 009 ny zotra 143 ny zotra 165 ary ny kooperativa onja tsy mifanaraka amin'ny fiakaran'ny viditsolika ny sarandalana 900 ariary miatra amin'izao fotoan'izao io ho ireo mpitatitra amin'ny mampanjifa ny mpitatitra ihany koa dia mizaka ny fiakaran'ny vidim-piainana izy ireo antony anaovana izao fampiakarana ny sarandalana izao ny mpitondra ny tokony hitady vahaolana manoloana ny fidanganana ny vidim-piainana amin'izao fotoan'izao satria dia tsy ho azo hidivirana ny fampiakarana ny sarandalana tonga dia hiatra avy hatrany manomboka rapitso ity fampiakarana ity raha nitapaka nandritra ny fivorim-be androany araka ny fanehoana amin'ny alalan'ny tsangatanana ny hevitra teo zany dia 700 ariary no tiany mpitatitra eto amin'ny tanàna Antananarivo noho izao fiakaran'ny solika izao tiana ho tanterahana rapitso zany izy araka ny hevi-bahoaka eto dia hojerevana eo fafana manatanteraka lizy hoe ahoana le solika koa mantsy efa miatra efa tena tsy fainay mihitsy le solika lafo be dia somary tsy dia tena manana fotoana loatra tokoa aloha hiandrasana be an'izay zavatra izay tsy hisy intsony ny sezam-pivony rehefa miatra ity sarandalana 700 ariary ity tsy hisy ihany koa ny tapa-dalana iroso amin'ny fanatsarana ireo tolotra omena amin'ny mpanjifa ny mpitatitra raha ny fanambaran'izy ireo hatrany tapaka nandritra ny fivoriana ny rahany tokotelo izay nahitana ny kooperativa sy ny solitena mpanjifa ary ny komina Ivato ihany koa moa androany fa dia 700 ariary ny sarandalana mampitohana Antananarivo sy Ivato na eo azy izany dia mitaky ny kalitao tsara ny mpanjifa ando miaratina Mathieu Prince
samy nanao izay tsy nahafatsy andoka azy ireo mpitatitra mampitoy an'Antananarivo sy Ivato nanomboka ny alatsinainy teo taoriany fiakarany vititsoloka tsy mbola nisy ny fivoriana tapaka ka nisy ireo nampiatra sarandalana 700 ariary nisy any koa ireo nanao izany 1000 ariary niteraka fimenomena teo amin'ny mpanjifa izany ka antony nisy ny fivoriana no tariny komina Androany toga nanatrika izany avokoa na ny solotena ny mpanjifa na ny kooperativa miarandinika ny sara-pitaterana ampiarina ny tizotra de ity tapaka tamin'izany fa atao 700 ariary ny sarandalana 900 ariary kosa ny tapadalana zaka ny vahoaka ny sarandalana 1000 ariary izay nataon'ny kooperativa ary ny tapadalana eo amin'ny 900 na 700 izay nisy teo sy ny 700 dia nanapa-kevitra izahay rehefa natao ny fivoriana teto fa ho atao 700 ariary ny sarandalana miakatra hatrany Antananarivo ny tapadalana kosa dia 900 ariary izany hoe raha miainga eto Ivato dia hatreny Andranomena no 900 ariary 500 ariary kosa ao anatin'izay tapadalana izay raha miainga eto Ivato hatretsy Amandrosoa sy Talatamaty ary raha ohatra kosa moa izy aingany amin'ny horizon ka hatreto amin'ny tsenany Ivato dia io indray miankina amin'ny mpamily sy ny receveur izany hoe nahidina ho 700 ariary izany ny sarandalana miakatra na avy any Antananarivo ka tonga hatraty Ivato na aty Ivato miakatra hatrany Antananarivo. Malaza amin'ny tsy fanaran-dalana ary mampitondra faisana ny mpanjifa ireto mpitatitra zotra de ireto mihodina an-dalana manary-pandeha ny antenantenany mangony fotsiny tsy fananjana mpandeha anaty fiara mitaky ny anatsarana ny tolotra sy ny kalitao ny asa-pitaterana araka izany ny mpanjifa raha teo amin'ny fieritreretana aloha hoe ho 1000 ariary dia hitanay mpanjifa le izy hoe tsy ho zaka satria teo ny fieritreretana sahady ny fidiran'ny mpianatra fa rehefa tonga eo amin'le hoe 700 ariary kosa le izy ny rahana mifampidinika dia hitanay hoe mety ary azo iriranana satria na ny ireo mpitatitra ireo koa nge nisy mpanjifa ohatranay ihany ny vady aman-janany dia mety aminay izany le 700 ariary nanantona ny commune mihitsy izay ary nangataka tamin'ny ben'ny tanàna hoe mba asio fionana amin'le kooperativa fa atsika mifampidinika miatriavy ity sarandalana ity raha ny fanazavana isy ary mafy ny fanaramaso ataon'ny tompona ndraikitra rehetra voakasika na izany mahakasika ny sarandalana na ny fanajana ny boky nandraikitra. Eo amin'izay vaovany fitaterana izay hatrany dia takiny FTAR ny fanafoanana ny taxi moto io ny fanambarana tetsy amin'ny foibe ny fikambana ny taxi eto Antananarivo renivohitra tetsy Ankazomanga Androany nanome fe-potoana ny fitondram-panjakana sy ny komina Antananarivo renivohitra izy ireo ny amin'ny tokony anafoanana tanteraka ny taxi moto Njavandre Mahefa Andry Rakotomalala. Mbola tantara mitohatra amin'izao ny tsy fifankazahoana eo amin'ireo taxi moto sy ny taxi ville miasa eto Antananarivo renivohitra. Ny fampitona tetsy amin'ny foibeny tetsy Ankazomanga indray ireo mpamily taxi Androany. Fanapotehana sy fanaovana tsinontsinona anay ny fanaovan'ny ben'ny tanàna sy ny fitondram-panjakana Bemarenina amin'ny fitakiana taonay mikasika ny tokony anafoanana ireo taxi moto izay tsy manara-dalàna kanefa tsy mitsaha mitombo isa amin'izao fotoana izao hoy ireto mpamily taxi ireto. Izay taxi dia tataovany hetra sy mivolam-panjakana maro ary mandoa an'izany foana hatr'izay. Ny zavatra hitanay nefa dia zahay manara-dalàna ihany no enjehana potehana sy atao azalambo ary terena mivezivezy manao DDT. Laha misy azy ireo fitarainana marina ataonay teo anivon'ny komina Antananarivo renivohitra na tany amin'ny fanjakana dia zava-poana izany satria miampitombo hatrany ireo tsy manara-dalàna anisan'izany ny taxi moto. Izay taxi tsy mikely soroka miady amin'izany saingy manoloana ny fiakaran'ny viditsoloka dia tsy zakana intsony ireo vesatra mianjady aminay ireo raha mbola miririhany foana ireo tsy manara-dalàna. Noho izany izay taxi dia manome fe-potoana herinandro ny fanjakana sy ny komina Antananarivo hamongorana an'ireo taxi moto ireo. Raha tsy tanteraka izany dia manapa-kevitra izay taxi fa tsisy andohetra tsisy anao DDT intsony ary tsekenay ny fanasaziana mifandraika amin'izany. Manaraka izany takinay tsy misy atakandro ihany koa ny famoahana an'ireo lisansa aman'arivony izay tsy navoaka ny komina Antananarivo renivohitra efa orotaona izay. Manodidina ny eninalina sy iraetsy ariarisan'ny taona eo netra alohan'ny taxi iray raha ny fanazavana trany. Alotsy tapaka izany ary miatra avy hatrany ny saza raha toka tsy mahefa izany ireo mpamily taxi. Ny taxi moto tsy manara-dalàna no sady tsy mandoa heritra indray anefa no mahazo vahana ankehitriny ka sy mba tanteraka ny asanay ho ihany ireto mpamily taxi ireto.
mangony fotsiny ny fiakarany vitsolika izay tsy maintsy zakaina ary nifetraka an'izany eo amin'ny asanay kanefa mbola inia ny fanjakana sy ny ben'ny tanàna hovonoana amin'ny tsy ara-dalàna hatrany. Miditra amin'ny fitokonana Vaovao manomboka androany ny mpiasa amin'ny zotra Andalamby FCE mampitohy ny fianaran-tsoa sy managary. Tsy araky ny fisehosehoana tao ny fitondram-panjakana izay nilaza fa efa mandeha ny zotra FCE tsy nandraika raha amam-bolana maromaro ny mpiasa anjatony mampandeha ny asa. Efa nisy ny fifampiresahana tamin'ireo tompon'andraikitra saingy tsy voavany olan'ny karama. Omaly no efa nanomboka ny antony asa fitaterana Andalamby. Marina fa mpiasa marobe miankina amin'ny fanjakana no mitaky ny karaman'izy ireo. Raha tsy tanisa fa sy ny mpandanja fiaravaventy, ny mpampianatra mpitsara fanadinana, ny orinasa mpandao lalana, ny mpianatra sy ny maro hafa. Mahatsiaro ho atao ankilabao ny mpiasam-panjakana misotro ronono manoloana ny tsy fisitrahan'izy ireo ny indemnité de mise en installation à la retraite efa nanomboka tamin'ny taona 2024 no nampiatoa ny ministera tompon'andraikitra ny fisitrahan'izy ireo izany. Iroso amin'ny fanaovana fivoriam-be ny syndika ny mpiasam-panjakana misotro ronono andiniana ny mety ho toy ny fitakiana ataon'izy ireo. Onjalalaina Ranaivomanana, Mathieu Princy. Efa nanomboka tamin'ny taona 2024 izany hoe tamin'ny fotoana ny tetezamita no tsy nisitraka intsony ny indemnité de mise en installation à la retraite ny mpiasam-panjakana misotro ronono. 13 taona teo eo araka izany no tsy nandraisan'izy ireo intsony izay indemnité izay. Taorian'ny famoahana ny didy fampiatoana ny fanomezana ity indemnité ity dia efa nisy ny fitoriana nataon'ny syndika ny mpiasam-panjakana misotro ronono izay nahazon'izy ireo fandresena. Hatramin'izao nefa mbola tsy mivoaka ihany ny fampiarana izay didy izay antony anaovan'ny syndika fitakiana. Saika ny ankamaroan'ireo mpiasam-panjakana misotro ronono dia tsy misitraka ity indemnité ity avokoa raha nambara mpitondra teny ny syndika androany. Efa nisy ny fifampiresahana natao nandritra izay taona maro izay saingy tsy nahitam-bokany avokoa izany fifampiresahana izany. Nanomboka tamin'ny voan'ny note navoaka ny directeur général ny ministère ny toekarena sy fitantanam-bola tamin'ny taona 2024 volana avril angamba izy iny nanomboka teo zany no niatona le fahafahana misitraka an'io le indemnité de mise à l'installation à la retraite io hatramin'izao raha ny tena marina aloha efa nisy foana ny fifampiresahana fa tsy nahitam-bokatra takina ny fitondram-panjakana mihitsy zany a ny anatanterahany faran'izay aingana anio didim-pitsarana izay nahazahoana fandresena io ny indemnité de mise en installation à la retraite dia karama 12 volana mary karama andraisina farany tamin'ny taona niasana no ampitombona 12 volana dia iny no entin'le mpiasa miatrika ny fisotrondronono akoatran'le fisotrondronono izay raisina isam-bolana rehefa avy eo. Iroso amin'ny fanaovana fivoriam-be andiniana mety ho toy ny fitakiana ny syndika ny mpiasam-panjakana misotro ronono rapitso. Takian'izy ireo moa ny amoahana faran'izay aingana ny indemnité de mise en installation à la retraite nandritra ny 13 taona izay. Nandamoka ny resaka ny fanaovan'ireo tompon'andraiki-panjakana sy ny tantsa mpamokatra lavanila any Sambava izay nanatanteraka fitokonana ny alatsinainy teo. Niverina ny tokona ny mpamboly lavanila tao amin'ny fokotany manakana sy ny fokotany andrano mifototra nanomboka ny maraina teo. Nanao sakandalana ary nampiasa azo izy ireo nitaky indrindra ny famahana ny olana dia nisy ny mpividy ny vokatra 5,7 ariary araka ny nampanantenaina. Manany mpamboly fa potika ny fitadiavany no ny fitsabahany fanjakana be loatra amin'ny vidiny lavanila izay tsy nakana ny hevitra izy ireo akory. Anika niteraka fitokonana izany ary tsy mahavaolana akory ny tompon'andraiki-panjakana. Amin'izao moa eny an-toerana mifampiresaka amin'ny mpitokona ao manakana ny solombavambahoaka voafidy any Sambava. Sekolim-panjakana 20 ao anatin'ny boriboritany voalohany no notolorana fitaovana informatika 120 tamin'ity androany ity. Ny fanatanterana nitetika asa ao anatin'ny siada 124 no nafanana izao fampitaovana izao. Tonga teny amin'ny olitra ireo fitaovana ireo ny solombavambahoaka Maître Hantra Razafy Manatsoa. Mialy rary nombana sy Andrakot Malala. École primaire publique na EPP 7 collège d'enseignement général na CEG 3 ary lycée 4 ao anatin'ny boriboritany voalohany no nisitraka fitaovana informatika 120 izay nahitana ordinateur complet, onduleur, vidéoprojecteur.
Natao izao fampitaovana izao mba ahafahana manatsara ny kalitaon'ny fampianarana indrindra fa nany amin'ireo sekolim-panjakana izay ahitana zaza malagasy betsaka manovo fahalalana. Marihina fa efa nisitraka fitaovana informatika zato ireo fokontany mandrafitra ny boriboritany voalohany ary izao notohizana tamin'ny alalany fampitaovana ireo sekolim-panjakana izao. Misy ny atao hoe SIAD na le CLD taloha moa zany dia fanolorana n'ireo fitaovana izay omena ny sekoly rehetra tao boriboritany voalohany zany misy lycée anankiefatra dia misy CEG misy UPP ihany koa izay sekoly rehetra izay zany no omena izay fitaovana ordinateur complet dia misy nahazo ihany koa ny vidéoprojecteur sy ny fitaovana miaraka amin'ny onduleur ihany koa zany fitaovana complet zany no omenandreo sekoly reo. Misy mahazo 10, misy mahazo 1.0, misy mahazo mihoatran'izany moa zany fa arakaraka ny haben'le sekoly sy ny mpianatra ao anatiny le izy. Ity izy ity zany toy ny efa natao teo aloha satria teo aloha indray zany dia ny fokontany rehetra ny 470 fokontany 470 no mandrafitra ny boriboritany voalohany dia efa nahazo ny anjarany daholo koa zany fokontany rehetra zany dia miditra amin'ny sekoly indray zao dia manaraka indray tsika ho hitantsika eo ny commissariat izay mila an'izany fitaovana izany moa zany. Iray amin'ireo sekolim-panjakana ny sitraka an'ireo fampitaovana ireo ny lycée moderne Befiloha izay ahitana mpianatra manodidina ny 503. Nambaran'ny proviseuranyity sekoly ity fa tombony lehibe ho azy ireo indrindra fa man'ireo mpianatra ny nahazoana ireo solosaina sy vidéoprojecteur ireo. Maro ny olana sedrain'ny sekoly ary nitondra vahaolana ho an'izy ireo amin'ny fanatsarana ny fampianarana ny nahazoana ireto fitaovana ireto. Ny tena marina ny tombon'ireo dia mazava ho azy mitao anatin'ny programam-panjakana ny TIS dia ampianarana izay zavatra izay. Itsika koa misy le hoe fampianarana arana amin'ny fampiasana ny teknôlôjia vaovao dia ilaina koa izay zavatra izay. Na tsy teny fotsiny hoe mampianatra ny teny vahiny dia fa ilaina ny izay zavatra izay. Ho an'ny sekoly sahala amin'ny ao ambany fiadidiko manokana dia manana ny connexion izay internet dia manampy ny mpianatra koa ireo amin'ny recherche isan-karazany ahafahany manatsara ny document eo am-pelantanany ahafahany mitady izany hoe ahafahany manatsara ny fianarana. Ny olana sedrainy sekoly mety hoe be dia be zany fa mety hoe inona ny maika izay ny tena marina fa ny ataoko hoe hitambarany sekoly rehetrarehetra eran'ny Madagasikara angamba izay na ny hitako hoe tao Antananarivo ny vidina fitaovana ohatran'io mavesatra dia mavesatra ho an'ny ray aman-dreny io ary mavesatra ho an'ny sekoly. Le izy nefa ny zavatra tsy azo ialana satria raha tsika te hanenjika ny fenitra eo amin'ny sehatry iraisam-pirenena amin'ny fanatsarana ny fampianarana dia tsy maintsy mila an'io tsika satria natao tsokony ny administration nefa tokony hiditra ao anatin'izay ohatra hoe fananganana site web ho ana ray aman-dreny fandraisany amin'ny sekoly ny mpianatra satria ny bulletin atsika mbola zaraina amin'ny taratasy fa ny olona ny bulletin mety efa any anaty site web dia manana accès ny ray aman-dreny ny mpampianatra na tsy tonga any an-tsekoly ary izany dia efa manana accès afaka manara-maso ny fianaran-jana na ny présence na ny fa ny assiduité-n'le zaza any an-tsekoly zany ataoko hoe ilaina io zany ary ataoko hoe sorina ny ao amin'le projet SIAD na karakaran'izay zavatra izay fa efa misy ampiasaina io fa raha ny tena marina mbola tsy ampy io. Tsara ny manamarika efa fanatanterahana ny tetika asa SIAD 2024 izay volam-panjakana fanaovana fampandrosoana eny amin'ny distrika ka nisy olom-bavambahoaka no mitantana azy ny fanolorana ireto fitaovana informatika ireto. Tsy izany hatreo fa mbola hitohy hatrany ny fanampiana ireo sampandrara isan-karazany sy ireo mponina ao anatin'ny boriboritany voalohany araka ny nambara nisy olom-bavambahoaka Maître Yantra Razafy Manatsoa. Izany rahateo no anisan'ny antom-pijoroany olom-boafidiny atokotiko Madagasikara dia tsy inona izany fa ny fanakakaizana ny vahoaka sy ny fianonany marary azy ireo araka ny toromarika napetraky ny filompanorona ny antoko Mark Ravalomanana. Ny vaovaon'ny tranga amin'ny fiarahamonina dia mitantaina noho ny asan'ny Jolay mponina ao amin'ny kaomina Ambodirano any Ambatondrazaka. Ny aliny talata lasa teo mantsy dia fianakaviana iray no nisy nanafika ary nalain'ny Jolay ankeriny ny zanaky ny filohan'ny federasion Tsaravoy ankoatra ny vola 9 ariary. Nanao izay fanadihadiany izay MBS Ambatondrazaka niry Andriana Rony. Jolay miisa enina eo no fantatra fa nanafika ny filohan'ny federasion Tsaravoy any amin'iny faritry PC23 iny ny aliny talata lasa teo
akoatra ny tifotra na vo ny fototrandry ny filohan'ny fédération lasandre Jolay ihany koa ny vola enetseriary sy ny zanany faravavy sy vo izao no nisy trangana fanafinjiola na ny dahalo tany anivon'ny tanàna koririka sy anosy boribory iny fefafaneniny zao raha farafahakeliny hoy ireo mponina avy any antoerana tabantikira varavarankely daholo zay isaka ny hevitra de iny misy olona anankiroa milanjabasy de miresaka manara-bodirindrina miaraka am'le vodirindrina de miresaka de manao ny anaran'olona de le olona timiany fantatra de rehefa tonga am'le fanisyn'le varavarankely fatorena izy de lasa le vadiko nandeha tany midosy de nitivonao tifidanitra nifidanitra mazany le varavarankely midosy de na ianan'io koa tonga de nitifitra koa zay viany imbelany any de nitifitra zay viany imbelany any de miala ndray le vadiko tamidosy reza firavaka de nasiny tevatsofina de ozy ma de misofiko ty de nalako de naneko ananjy de ary vola zany ozy sisy mihitsy sa tena tsy manam-bola mihitsy maka vola ny collecteur nga eza sy collecteur aty any ambany arendao arosa de anaraka anay de zare le telonao anatiny misavasava ny hevitra andretrarehetra zany avoakanjare teo de misy zavatra mipoka basy mipoka tany tsy nanatrano de le anankiroa teo akaiky teo lasa nanara-drindrina namonjy an'le basy mipoka tany tsy nanatrano ry amin'ny zoro-trano ry mandrindrirana tanteraka araka izany ny mponina ao anatin'ny commune Mbody-Rano sy Morankrom indrindra ny nenivon'ny Zanabohitra ary tsy mbola mety tanteraka le hoe fiarovana amin'ny vahoaka sy ny fananany hatreto raha teo mbola tsy hita zay tena asa mivaingana ataon'ny fitondram-panjakana raha izay lafy ny ara-pandriam-pahalemana izay eo amin'ny maresaka iraisam pirenena ary manoloana indrindra ny tany fiakarany vidim-piainana dia nanatanteraka fitokonana tsy mankasitraka izany androany ny mponina tao Port-au-Prince tany Haïti ny tany Sri Lanka izay tsy ahivina fa dia nampisoaka ny filohan'ny pirenena mihitsy ny etsy-bahoaka ravirazafy mahenina sy tahiriny aina. La rue s'embrase à Port-au-Prince. À l'insécurité. Nandoroko diarana nanao sakan-dalana ny mponina tao Port-au-Prince nanaitra ny mpitondra fanjakana maloana ny tany fiakarany vidim-piainana. Ny ankabedany hitatry ny solika ny toerana tsy nisy fiainana intsony ihany koa ny vidin'ireo entana fampiasa amin'ny andavanandro. Abetsaka amin'ireo tompon-tsolika no efa nanidiny toeram-pivarotana no tsy fisiny. Reraka izahay ho tireny mpianakaviany ity ambany loatra ny fahefa-mividy kanefa ny vidin'entana mitangana isan'andro miampy ny vidim-panafody. Ny fitondram-panjakana nefa tsy hita mandray andraikitra manoloana izany ka rariny izahay raha mitokana. Tsy ankilany miandry ny fametraha-pialany filoha Sri Lanka ny mponina ny toerana noho izay fiakarany vidim-piainana izay hatrany. Hatreto tafatsoaka ny Maldiva ny filohampirenena ka efa tonga ny Singapour. Ny praiminisitra moa no solo-toerana ity fariny saingy takindreo Sri Lanka ihany koa ny fametraha-pialany. Nanapa-kevitra ny hiala ao andapa moa ireo nanao fitokonana saingy miandry kosa ny fametraha-pialany ireo mpanao politika rehetra ao anaty fitondrana ary indrindra fikaroham-baolana mahakasika ny fidanganany vidim-piainana. Mitondra izany ny fitokonana izay atao amin'ny Baie de Colombo manoloana ny toeram-piasan'ny filohampirenena. Tapitrary ny fampahalalam-baovao tamin'ity alina ity mankasitraka anao nanaraka izany hatramin'ny farany mialohan'ny teny isarahantsika ireto ary ny fandaharam-potoana rehefa avy eo amin'ny fahitalavitry ny MBS. Hoarahantsika rehefa avy eo araka izany ny famerenana fandaharana ahoana marina ary izay kosa no narahantsika ny fandaharana Global News. Ny horonan-tsary hoarahantsika rehefa avy eo kosa indray dia mitondra ny lohan'ny teny hoe le bébé de Bridget Jones. Ny tena kosa dia mametraka ny veloma mandrapitafa ao amin'ny rapitsindray ary tompoko.